Rava-malala, faly miarabanao indray amin'ny alalan'ity fandaharana baiboly tantaran'ny fitiavana, tantaran'ny famonjena ity. Anio isika dia manohy ny tapany fahatelo, mikasika manokana ny lohevitra anankiray dia ao amin'ny Genesisy ihany no hanovozana izany, momba ny arofanina na sedra izay hita ao amin'ny Genesisy 2:2-11 sy 17, izay raha fitinina dia mikasika ny tenin'Andriamanitra, ny azo rehetra ao amin'ny sady azonao hinanana ihany hoy ny Tompo Andriamanitra, afa-tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin'ny andro izay nananao azy dia ho faty tokoa ianao. Fanontaniana mipetraka avy hatrany dia hoe fa angaha misy azo mahafaty no arian'Andriamanitra tao Edena, kanefa teo amin'ny Genesisy 1 dia hitan'ny Elohim fa tsara indrindra izany. Mifanipaka va ny teny ao amin'ny soratra masina? Inona no andraisana zao fitenenana zao fa misy hazo mahafaty ao? Ny hazo va ny mahafaty, sa ny fandikanan'ny tenin'Andriamanitra ny mahafaty, sa izy roa? Ny fiasan'Andriamanitra Rava-malala dia mampiseho ny sitrapony izy ao amin'ny fampiarahana singa hita maso sy baiko. Izay ny hevitrilay teny ao amin'ny Korintianina 2:17-20, fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Andriamanitra tsy miteny eo amin'ny zavatra tsy hita maso fotsiny toy ny mila voatsiary izy raha manao an'izay, satria aiza no ahitana ny fankatoavantsika, ary tsy miteny amin'ny singa koa izy, tsy manana hery avy amin'ny ny zavaboary mahafaty sy mahapotika zavaboary hafa, fa ny tenin'Andriamanitra mihatra amina singa hita maso mifandray zany, de zay no mahatonga izao toe-javatra izao. Hita eo amin'ny soratra ara-tantara zay raha mijery ny tantaran'ny Samsona tsika ao amin'ny boky Mpitsara 2:2, misy ny tantaran'ny Samsona, eo amin'ny 9 koa misy an'izay. Dia miasa ao amin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra, saingy tsy miasa tsy hita maso, fa ny fidian'Andriamanitra ny volon'ny Samsona anehoany an'izay sitrapony izay, ka rehefa lava ny volon'ny Samsona tazonina ho lava dia manana hery izy, tsy ny volony zany no misy hery, fa ny fanahin'Andriamanitra ny manome hery, saingy ny fankatoavana n'izay tenin'Andriamanitra zay dia mahatonga ny Samsona hijanona eo amin'ny ahera-pahasoavan'Andriamanitra. Tahak'izay koa tao Edena zany, ary tahak'izay koa ny fiainan'ny kristianina anankiray. Fiainan'ny kristianina anankiray dia velona sy vakian'ny olona, epistily velona sy vakian'ny olona ny kristianina, tsy hoe filazantsara dia any an-danitra any fotsiny, toriana any lavitra any, fa misy epistily velona de sika zao velona sy vakian'ny olona. Dia tahak'izay koa tao Edena, tsy ny hazo ny misy poizina, fa ny tenin'Andriamanitra tsy misy poizina koa, fa ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny mampisy poizina. Isehoan'izay dia ny tsy fankatoavana hita maso amin'ny fihinanana lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy,
raha mandika n'izay tenin'andriamanitra zay zany tsika amin'ny fihinanana lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy adamaseva de ho faty tokoa izy, tsy misaraka ireo sy ny sarahan'andriamanitra ireo. Manaraka izay lafikevitra zay de misy lafikevitra faharoa. Maninona ary napetraka tao navela isafidy adamaseva fa nga tsy fantatr'andriamanitra ny ao am-pony, ary nga tsy efa hita fa tsy manatsiny izy ireo, tsy manatsiny izy fa mila maneho sy manandrana ny tompo. Misy teny ao mpanao salamo manao hoe ao amin'ny 4:3 manao hoe andramoka izaho ny tompo fa tsara, andramoka izaho fa tsara ny tompo, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Mila manandrana mankatoa an'Andriamanitra, hita maso adamaseva, sedra io, mankatoa sy manandrana ahita ny hatsaran'Andriamanitra. Saingy indrisy hitantsika eo amin'ny 3 fa tsy izay ny zavatra niseho. Tsy ny mpamorona akory no mahafantatra vetrano hoe nanosika ny adamaseva hienjera ao anaty lavaka, hitantsika fa ny bibilava nanao an'izay ao amin'ny 3 fa kosa afaka nisafidy ny tsy handany tenin'Andriamanitra izy ka nahita ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Eny nampalahelo ny zava-nisy sy ny zava-nitranga nefa fa tsy nanandrana ny tompo izy, ary tsy nanandrana zay fahasambarana zay, fa nifidy ny hinana ny azo fahalalana ny zava-doza sy ny fahatsarana miaraka. Eto koa de misy lafikevitra fahatelo dia ny momba ny antsoina hoe tsara sy ratsy. Ny tsara dia mitovy sanda amin'ilay teny hoe hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany, tsara, mahasoa, mahafinaritra, ary ny ratsy eto dia zava-doza ny heviny, zava-doza. Ka raha mamaky ny soratra masina tsika ao amin'ny boky Mpanjaka voalohany 1:7 de nahita fa nangataka ny mpanjaka Solomonina mba hahay hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Zay ny sitrapon'Andriamanitra, hanavana ny tsara sy ny ratsy fa tsy hamperahana ny tsara sy ny ratsy. Zany hoe tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny hinanany Adama sy Eva nihazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zany hoe famperahanao akibo zany, famperahanao anatin'ny tsinay, ao anatin'ny fiainana, ny zava-doza sy ny fahatsarana, fa fanavahana, omeo saina aho aizako mitondra ty firenena ity, hanavaka ny tsara sy ny ratsy, ny soa sy ny ratsy, ny zava-doza sy ny tsara, ny mahasoa zany. Fanavahana ny tadiavin'Andriamanitra fa tsy fampiarahana. Zay no drafitr'Andriamanitra ahitany Adama sy Eva fisainana tsara sy ahafahany mitondra ny zavaboary. Indrisy fa tsy zay ny zava-misy, fa ny hohaniny ny azo fahalalana ny loza sy ny soa, ny tsara sy ny ratsy, ny tsara sy ny loza no hohaniny. Ka rehefa mitambatra ireo dia hitantsika eo amin'ny fiainana ankapobeny rehetra zay iainantsika fa rehefa manao zavatra de misy ny soa,
ary misy ny ratsy ny lafi ny ratsy matetika koa. Tapitra eo ny fotoanantsika ray ava-malala, manome fotoananao hijery ireo tsanganana natao tao edena amin'ny tapany fahaefatra, dia mirary ny fahasoavan'ny tompo anao. Amen.